tonga soa atao anatin'ny fandaharana iresahana indrindra ny lanjan'ny fanabeazana eo amin'ny fiarahamonina araky ny fahitan'ny finoana silamo azy indray tompokla sy tompoko vavy manambahiny hatrany ihany koa moa ny fandaharantsika tsy iza izany fa i Sheikh Komel arabaiko manokana aloha ianareo any tokantrano any raisiko ampitiavana be ihany koa ny vahintsika miarabanao ny tenako Sheikh Komel. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Madame Asma, si marahaba na reny rehetra indrindra fa anatin'ity volana ity io ihany koa ifanakaiky ny fatongavana tombovao aingany Andriamanitra ny iaro antsika rehetra. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ia matetika moa Sheikh Komel atao anatin'ity fandarana ity mahalina be ilay fanazavana ny fotoanantsika nefa fohy de fohy ka tsy ho lava resaka intsony fa fampatsahivana kely fotsiny ny resaka isika tato anatin'ny herinandro telo mifanesy mahakasika ny dikan'ny tomaniny reny zaza voateraka ireny vita ny anankitelo hiditra amin'ilay dikan'ny tomaniny faefatra indraitsika Sheikh Komel zany hoe ilay ranomasony zaza mandritra ny herinandro faefatra naterahany iny. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Volonté de tsara tsika makasitrika le nahary Allah subhanahu wa ta'ala artsodano sy vavaka sy fandriparimana ho an'ny zavaboary mendrika indrindra Muhammad zanakany Abdillah sy ny fianakaviany masina alayhi wassalam. Mbola mamerina fiarabana ho an'ny reny rehetra izay tera-baovao amin'ity volana ity indrindra fa agnatin'ity herinandro ary fa miandry ireo reny rehetra izay niandry tamin'ny herinandro lasa iny ny makasiky ny fitomaniany zaza na dia mety nisy aza ny teo sorisoreny makasiky le fitomaniny fa izao ngamba mety fa niova zany fa hoe nafalifaly andreo satria nahazo vatsim-panahy ka aingany Andriamanitra iaro na reny rehetra sy iaro ny zanakanareo rehetra ihany koa ary agnisany mba ho zaza zay ataontsika hoe betomany zany amizay mba mahazo fahasoavana dia miaraka amin'ny ray aman-dreny. Ao anatin'ny fandaharana faefatra itsika amizao za hoe fa amin'ny fitomanina faefatra azafady dia ny fanazavantsika ary ihany koa ndro farany amin'le fanazavana makasika hoe filozofia le fitomanina ankizy ao anatiny izay fitomanina izay nambarantsika manko le voalohany dia fiderana an'Andriamanitra faharoa tsodrana lefa tamin'ny mpaminany ary ny fahatelo dia fahafantara na hoe fahatsapan'le zaza fa avy amin'Andriamanitra ary ny faefatra farany dia fahatsapany fa mbola hoany amin'Andriamanitra izy. Haloni diretsika amin'io Madame Asma de misy andiny agnatin'ny boky masina Qur'an Andriamanitra milaza manao hoe bismillahir rahmanir rahim alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Nambarani Allah subhanahu wa ta'ala surat al-Baqara andini faha 46 zany wenu fa inna fapulu misi izany andini zany surat kufarua amin'ny boky masina Qur'an Andriamanitra milaza manao hoe ireo olona zay manana fahatokisana zany hoe midika fa ino manana fahatokisana ireo olona zay manana fahatokisana mbola ifanena amin'ny tompony zareo rapitry dia aniano ny veregnandreo zany hoe atsika zanak'olombelona tokony manana fahatokisana 100% afa hoe 99% fa 100% mihitsy fa tsy maintsy hiverina amin'ny tompontsika Andriamanitra ilaina hary fa kanefa ny fahafantarany zanak'olombelona hoe rehefa niverina Andriamanitra dia hoe hiverina amin'Andriamanitra maty takan'izao zavatra mampatahotra nefa tadidio tsara fa Andriamanitra dia Rahman be indrafo Rahim be famelana Ghafur famelan-kely misy Karimun malalatagna tokony antsika hoe manana fahatokisana fa rehefa zaho miverina amin'izany Andriamanitra be fiantrana dia tsy maintsy hazo fiantrana zao hazo indrafony zao ka izany mahatsapa azy io bebe kokoa ny olona masina voalohany tahaka nataony mpaminany ny iraka imam dia takan'izay koa ny anjely zay de matsapa fa ino tia andreo miverina amin'Andriamanitra de namandreo koa dia ny ankizikely zay resatsika ray volana zazakely amin'ny faefatra ny herinandrony dia mahatsapa fa izy dia ino mbola hiverina amin'Andriamanitra atsika ndray fa olobe dia ino ohatrany hoe mahalaigny hoe hiverina amin'Andriamanitra zany Andriamanitra ny arhamar rahim matahotra atsika ary zay mahatonga hoe mpaminantsika sallallahu alaihi wa alihi ndray andro nisy naontany tamin'ny inona no mahatonga atsika matahotra miverina amin'Andriamanitra dia nambariny hoe alaonareo amin'ny Abuzar ny valin'izany misy sahaba mpagnaradiany mpaminany hoe raisonareo aminy zany velanteny zany
dia nambariny abozary hoe nambarany satria isika zanak'olombelona dia nanao ny fiainantsika rehetra eto ambony tany kanefa agny anakôry dia tsy zarizary dia matahotra atsika afindra ao anatin'ny zavatra tsara ataontsika hoe terme villa afindra ao anatin'ny villa anankiray dia afindra anatin'ny trano hazo malainy atsika da ny tena ambara dia ino atsika zanak'olombelona tsy niomana ny fiainantsika any ankoatra fa ny zazakely mahatonga izy fa mahatsafa mbola iveren'Andriamanitra dia mbola tsy misy fahotana izy ary zay mahatonga bala ino tsy matahotra izy ary zay mahatonga le filozofia zay tokony indray aman-dreny manomboka zao hoe eny mety ho isy le alahelo rehefa maty le ankizy amin'ny fahakelezana eo fa kanefa kosa dia anisan'ny tombony lehibe ho an'ny reny ray aman-dreny ihany koa tsika tsy hoe mijoro hoe mba mangataka mba ho fatiny kely ny zaza fa ino raha misy zavatra zay hoe zay mahatonga le hadisy milaza fa teny masina milaza fa raha ohatra ka misy ny fahafatesany zaza amin'ny mbola tsendriky fahafenony taonany dia zaza iny dia tsy manaiky miditra ny paradisa amin'ny andro farany raha tsy miditra ny ray aman-dreny anakoroa zay le filozofia satria ino izaho madio ory Andriamanitra ka mba tiako entona fahadiovako ny ray aman-dreniko ary Andriamanitra dia mampitrika ray aman-dreny agnatin'ny paradisa ary zay mahatonga fa milaza fa na dia tsy mpino islamo aza na i kristianina io na tsy mpino Andriamanitra mihitsy aza fa ny zana io dia tsy maneky hitriky paradisa raha tsy ino tafiditra avokoa ny reniny ka noho zany dia ny fahatsapany zaza am'le tomaniny zay faefatra ny herinandro io dia no fahatsapana misy filozofia lehibe zay matetiky tsy tsapatsika ray aman-dreny fa tonga dia ty be tomany ty tahaka an'izao kanefa misy antony avokoa tahaka an'le voalohany le faharoa le fahatelo dia le faefatra dia fahatsapana fa tsika dia tsy maintsy mivery amin'Andriamanitra mino sekomela fa hoe manomboka zao indrindra fa ny reny zay miaraka amin'ny zaza foana dia ho faly maheno an'izany fampianarana omenao zany satria le zaza naterana io dia na dia mbola kely aza na dia mbola vao efatra herinandro dia mitondra fampianarana ihany koa ho an'le ray aman-dreny ho an'le olona manodidina azy hoe ty zaza kely tiany izy mitomany io dia manantena zany ary mahatsapa hoe mbola any amin'Andriamanitra no iverenany amiko zava-dehibe zay sekomela ka mitovy amin'ny fanontaniako tamin'ilay fiarahantsika tamin'ny fandaharana fahatelo tomany fahatelo iny ihany hoe zay ranomaso rehetra miseho sy tomany rehetra miseho amin'io faefatra herinandro io ve zay dia midika an'izay fanazavanao zay avokoa ia misaotra betsika madame Asma ary alohana maleko an'izay dia ilazako anao madame Asma tsy hoe reny ihany faly amin'ity fandarantsika ty satria manko anao teo ny tena hoe reny tena hoe mahazo tombony be satria izy no tena magnodidina le ankizy fa misy ranganakaray rahalahytsika nandefa SMS amiko mihitsy zaho Andriamatoa zay nanavan'izany tsy hainy hoe sheky zaho Andriamatoa ho avy any aminareo mihitsy mba andeha hanadiady mahakasiky le fitomanina ataoko ngamba fa hoe tonga tagnatin'ny fon'ny rangagny angany Andriamanitra iaro azy izy ho avy aty amintsika ty mihitsy hoe tady fanazavana fa zaho dia tiako hazo mihitsy le filozofiny rehetra ary angany izy mba ho avy amin'ny centre Rasoul Akaramany Antomadiniky anazavantsika bebe kokoa na koa miantsy reo laratarbia zay hitatsika amin'ny fandaharana eo mba ahafahany mahazo ireo fanazavana sasany kosa misy anankiray izy docteur fa izy tsy eto Antananarivo fa hitana hoe ty fandarana ty hoe mandeha amin'ny Facebook am'le fahitany am'le Facebook hoe sheky zany ambarany mbola haka fotoana mihitsy rehefa za tsy misy olo tonga aty amin'ny hôpitaly ambara za iantso anao mihitsy ataoko ngamba fa mampiteraka olo marobe le docteur dia ambarany varina zany amakasika io ka isorana zao matoa manaraka le fandaharana ary miantefa amin'ny fiarahamonina ihany koa matoa misy tahaka an'izay le akony amakasika le fanontaniana le fanontaniana dia tahaka an'le valiny tamin'le fandarantsika tamin'ny farany teo tamin'le fahatelo dia ny tomany rehetra ao anatin'izay dia midika fa hoe fahatsapany fa izy dia tsy maintsy ho any amin'Andriamanitra fa mety ho avy amin'izay le fanontaniana hafa madame Asma alohan'ny atongavana amin'le fanontaniana zay aloha sekomela tany am-boalohany tany tsika dia niteny hoe tamin'ny vao niresaka le fitomanina voalohany mihitsy hoe indraindray le zavatra ataon'ny ray aman-dreny misy fiatraikany amin'le zaza mety isy ihany koa zaza tsy mitomany mihitsy sa hoe rehefa zaza kely
rehetra dia mahazo an'izay fanomezam-pahasoavana mitokana zay sa hoe ny fiainany ray aman-dreny na ny ialana tsiny tsy hoe mitsara na ohatra zany fa mbola olombelona moa ao ihany ny hoe mety hoe tsy madio na hoe mety misy fahotana manahoana manoloanan'izay amin'le zaza io. Ia, mahakasika le filozofia le fitomanina zaza sy tsy fitomanina dia anisany misy antony lehibe eo amin'ny arabatany vehivavy indrindra fa mahakasika le veine na hoe ro ozitra rehetra amin'ny vehivavy zany fa io manko raha ohatra ka velarintsika somary lavalava le izy ataoko angamba hoe aoren'le fitomanina le faefatra ty resantsika inona ny tena mahatonga ny zaza ndraindray tsy mitomany mihitsy aza moa ave misy fiantraikany amin'le zaza rehefa izy lehibe sa tsisy satria somary lavalava izy madamasima ary efa nijerevako mahakasika le hadisy mahakasika azy io na dia mpaminany aza le olo masina teraka aby regny dia nitomany avokoa izy reo dia misy fanazavana amin'izay dia mahakasika tahaka an'izao fa regny ngamba ataontsika ino manaraka raha ohatra ka sitraka ao sy sitrika andreo namatsika rehetra mahakasika hoe ina le filozofia le tsy fitomaniny le zaza izy voateraka nefa normalement tokony hitomany izy ary zay mahatonga le tadidiko tsara ny dokotera sasany mety ilaza ty seko ma dokotera sy dokotera non tsy dokotera antena fa misy koa tonga dia manaraka le fampianarana mahakasika ny agnaty fianarana islam mahatonga rehefa tsy mitomany ny ankizy dia sotomony ny tongony tahaka an'izao dia ino safosafona mafy be atony lamosiny dia izy jiaby iny dia misy dikany avokoa anaty fianarana islam fa azaventsika manaraka fa mety hipetraka le fanontania madamasima hoe aoren'le fitomanian'ny le nilazainy Sheikh Komeila aby reto bon tsy nilazaiko fa nambarany fianarana islam dia ino koa le tomaniny manaraka azy eo zany amin'ny herinandro fahadimy sy jusque finy 2 mois regny ngamba ataontsika hoe misosa tsikelikely inshallah taala hoe mba azahoantsika tsirairay tombotsoa mahakasika le fitomanina ataoko hoe tokony hiveringôntsika mahakasiky ny resaka fampinonona madamasima manaraka any fa ngamba mety misy fantana hafa ihany efa mandrosa ato manome toromarika ny namana teknisiana na malina be le fandaharana Sheikh Komeila mino fa ohatra zay koa ny mpijery any tokantrano any ny fotoanantsika nefa hoy ateo voafetra ihany misy fanontaniana mbola tsy novaliany Sheikh Komeila teo mampanantena anareo fa hoapatsahivoko azy amin'ny fiarahantsika manaraka fa ny androany aloha tapitra treo ny fiarahantsika mankasitraka anao niaraka taminay teto mametraka ny veloma amin'ny ora mahazatra tahaka izao indray amin'ny herin'ny androany tompoko lahy sy tompoko vavy. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.